seny raha niendrika ivelany sy ny firesany dia dia mitady fifidianana madio. Tambo karama tao am-pianarana 8 sy 7 dimy amby fitopolo isanjato ny mpampianatra vacataire no mbola tsy nahara izany. Sendikany mpitsara eto Madagasikara mitaky tsy misy atakandro ny fisintonana ny fanapahana navoaka ny préfet ao Tomasa. Manatitra ny araba indray tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ianao atao anatin'ny fotoanany fampalalam-bavao amanasanao mpanajana hanaraka izany hatramin'ny farany. Pejin'ny raharam-pirenena vetrany no isataratsika ny fampalalam-bavao atotosandroany ny fionana teo amin'ny mpisehatra politika sy ny seny nanotrona izany ireo haray aman-dreny ara-panahy ny vondrona iraisam-pirenena ary ny fiarahamonim-pirenena namaly ny antso ainko ireo filohan'ny antoko politika maro anisan'izany ny filoham-pirenena roa teo aloha tanjona tamin'ity fionana ity nisy ny fifidianana madio sy mangarahara mba hiantoka filaminana aorian'ny fifidianana tatipavao ny Asin'Andriamanala Tahirinena. Mitady fifidianana madio sekeny rehetra mba hiantoka filaminana aorian'ny fifidianana ny Voamera maleo tena mandraikitra izany na ny seny raha ny firesaka ny filohan'ny seny nandritra ny lahateny nataony tamin'ny fanokafana ny fifampitiniana teo amin'ny seny sy ireo antoko politika. Anjaran'ity faran'ity izany hoe anjaran'ny seny no manao ny fomba rehetra ampiroboroboana ny ametrahana ny zotam-pifidianana azo antoka sy tsy fitaniana. Tombokasy tombovavy miara-miaika isika reto fa samy tombona andraikitra eo anatrehany ny pirenena indrindra ny mpifidy fa miankina amintsika ny amin'ny fahombiazana na tsy zany zotam-pifidianana izany. Mba hifanaraka tsara mivinan'ny seny hoe zotam-pifidianana tsara omana andraisan'ny rehetra anjara antoko ny fitoniana sy filaminana ny tanjona tiatsika tratrarina ny fionana nyity dia hozarentsika miaraka hoe ahoana ny mba hahafahantsika manomana ny fifidianana izay ho avy rehetra ao anatin'ny fitoniana ka ny vokatry ny fifidianana izay avoaka eo dia ho ekeny rehetra isonoana ny sabovory eto amin'ny tany sy ny firenena. Isika rehetra samy mahafantatra tsara fa ny lalam-panorenana mihitsy no mibay ary ny lalàna no maniraka atsika anatanteraka ny fifidianana manomboka amin'ny fotoana ity. Tafiditra ao anatin'ny fiomanana tsara izao tsika mba ahafahantsika miaraka mijery sy miady hevitra manodidina ny tontolon'ny fifidianana. Tsy fanometsiny fotsiny na ifampisikera fotsiny na sanatriava ifanivaiva no anton'izao fionatsika izao fa tena ifampiaina ifanakalo hevitra ampitoniana sy antisipo ka izery ambony sy akambany miala avy amin'ny hevitry ny tsirairay. Fanomboana ihany izao fahatongavany antoko politika maro dia maro izao ka andrasana amin'ny fiara-miasa ho ny Filomarika Ravalomanana raha ny fanompanao gazety ny tenany. Kenge mbola vao miantso e vao fanomboana zany zao fanomboana tonga miaraka fotsiny loha eto fa miasa miaraka an'izay vao tena hitantsika azy azoreo ilayntsika zany vao fanomboana zao tena ilaina matoa be tapeotra ny olona tonga teo mivazaha misy vazaha hitanao teo misy vazaha teo ny chef technique teo an'ireo teo dia raha ohatra izy mandainga hita an'ilay chef technique eo miteny any teny vazaha izy teo azon'ilay vazaha teo hitany havany ety ala zay ilay atao hoe hitany havany zay tsy manaraka tsara ny zara tenenina tena miantso izy a fa adiditra andraikitra ozy ary anjarana iseny no mandrindra sy miantso amin'ny fikonan-dosy fampiresana toy izao tena zara lehibe ny ireny raha fahitana azy aty ivelany zany dia tena fa volony izy a ny seny ametraka tsara n'izay fepetra rehetra sy lalàna rehetra tokony ilaminana amin'ity fifidianana ity nefa reny ny zavatra mahazo anay enjehny zay teny tao sasandray raha enjehana lapitso fiteny azy zany rehefa aveo hoe tena marina ve ny tenenao sa tsy marina ny fiteniteny ny kabary reny ary kabary fanokafana tena mampiseho volonté na mampiseho fahavononana zavatra izy kio teo nazy hoe tena ampiseho ma indépendante anay zay seny indépendante amin'iny zay zay zany mbola fantany apetraka. Azo antoka ny fangaraharahan'ny fifidianana ho avy raha mirotsaka ny sehatra ny FFKM ho hiatrano ny Filomarika Ravalomanana. Raha ohatra mitsofoka ao anatin'io zareo FFKM dia matoka
satria inga am'le lalana ratsy be amin'izao fotoana izao dia tsisy azo anaovana ntsony a le fanentanana sy an'ny olona fa kosa ny FFKM isaky fokotany misy eglizy misy fiangonana ataon'ny FFKM mandeha tsara mizotra tsara io zay dia miankina amin'ntsy io le izy. ankoatr'ireo filoham-pirenena teo aloha dia tazana tamin'ity fotoana ity ihany koa ireo mpisehatra politika mety ho kandida ho filoham-pirenena miandry izay toy nyity fionana ity ny olo-pirenena sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fiainan'ny pirenena. Avelao izahay isanao ny asanay izay fahazasakatsakana ho ny Filomary Karavalomanana androany izay intsy ny afatra nomeny ho an'ireo mpikambana anaty governemanta tonga tetsy Ivandry tamin'ity androany ity ny votoaton'izay avetrany tateriny Asin'Andriamanala sy Tahiriny anatrany. Tsy nivilivily fa entra ny Filomary Karavalomanana nanome afatra ireo minisitra sy mpanolotsaina ratsoelina ary ireo olona ambony eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika nanotrina amin'ny fionana teo amin'ireo antoko politika sy ny seni nazava ny afatry ny Filomary Karavalomanana. Ny zavatra mametraka fanontaniana ho anay indrindra fa ny atoko tima manokana dia ty sakatsakany ty asa indray zao raha pitsaro tonga indray zalana ty satria nareo seni milaza hoe izay no mandamina sy mandrindra ity fanomanana ny fifidianana ity ary manana ny dépendancenay izahay amin'ny fotoana ilana azy manateny izy ray sery fa hoainareo koa ny teny an'ireo tompona ndraikitra ambony teo fa reto dolo moa zany ny akamaroany reto zareo mijery aho koa izy eo mba milaza eo mba reo reny lalàna dia ajanony reny olona somary miopefo reny marina fa samy manana force fa nijavatra tediavinay mpanao politika dia hiverina any amin'ny kazerina mizaziaby tsy mbola nahita teo amin'ny firenena rehetra indrindra ty Afrika ka hoe mandray andraikitra sy mitsabaka lalina ao anatin'ny adila politika ny mpitandro ny filaminana fa matetika izy ireo dia miverina any amin'ny kazerina mizazy any samy mahay an'ity isika ka rehefa miverina any izy ireo dia lasa izy mamonjy an'izay olona miopefy zay olona miantsy indrindrindrindra zavatra mandratra miaro ny vahoaka sy mifanana ny tena ndraikiny fa tsy tokony hibahana vavadin'olona rehetra mifefy ery mivadikely ireo mba ampitao any zany tena ampitaina zay samy mifampijery moa tsika teo fa zay koa samy mijery anareo fa teziny ny zavatra misy inona tsy maintsy niteny zay ka dia hoe aminareo hoe manateny zay président fa tena lazaraka inyendrika mihitsy te fa hoe ay fe ty président ty tena nanana volonté anao ne saotra indrindra président dia hoy aminareo hoe farany zany ny approche inclusif izy ny tena dedavitsika io tanteraka nazoniko atolo misy ty kabariny teo dia nilaza izy hoe ny seni no mandrindra sy manentana ny zotra mpifidianana rehetra tsy mitanila fa anjaran'ny seni no mijery amin'ny lafiny rehetra zay nytanterahana zany dia hoy mba mila ny hevitra avy aminareo zay dia hoarafitsika izy rariva matoky zay fa tena asamby an'ray anjara isika fa kahakevitra ihany keo no zavatra mangatany amin'ny androany dia mihevitra anareo zay efa misy tolokevitra any na momba andreo le OIF le milaza hoe expert anakona an'le audity somary nisy tsy fakazokevitra tamin'izy ireo ny teny ny sasany fa hoe nahoana no tsy niarany janontsika nahoana tsy niarana andeha zahay isika tsy dia tonga dia anao hoe mpanohitra mpitolo fotsiny fa fantatra reo ny antony zay tsika vao tsy anatrika so zay zao tia fantatra mihitsy ny antony raha tsy taty zay tsy afa matiatoka be nefa ny président fa tena mampiseho ny tena fahavonona mihitsy hoe mila fiaraha-miasitsika maro no mangataka izao fisokoafana zao izy ny président eo samy miaiky ny rehetra fa ny senia no mitarika dia manaiky zay tena maiky io zahay mandala sy makasitraka ny fihavanana mamalagasy ny sotoavana mamalagasy ny seni ary nindrindrindra manaraka andreo hevitra zay avy amintsika izy anentana izay natratrarantsika le tratra atao fa zay matavatra reo tena anentana izahay dia anjarantsika koa nefa ny mampirisika ny mpifidy mba hifanaja anatanteraka tsara ny zony anaja tsara satria zony olona tsy ray manana droit hifidy no mifidy ka dia anentana araka zaza atao zay mba tratrarana azy ary indrindrindrindra le teninao teo hoe efa nanao ny le proposition na daty amin'le 9 novembre sy 20 décembre io anareo ka dia zay dia tena manao antso avo eto re mba asevaovoaka nareo reto nareo mijery reto koa mbola mitodika aminareo indray zany re mato ministre sy nareo zay tompona ndraiky rehetra milaza hoe efa nakasitraka mihitsy ny ACC zay ndray fitsarana afaka hiteny zany ny ACC fa dia avoely izy satria manjary mitebiteby sa isy asa tsy isy zay dao ny fantany isy tsy isy ty isy io raha zay tenin'ny président seni teo tena isy
ny dikan'izany a dia samy manan-tenitsika fa izotra tsara ny fifidianana eto Madagasikara ary anaraka tsara izay voalaza ny lalam-panorenana isika mba hisiany ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa teboka telo lehibe no nitakin'ny antoko tiako Madagasikara natery ny teny amin'ny CENI androany nandritra ny fionan'ny antoko politika sy ny CENI fanatsarana ny zotra-pifidianana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana iantoka fifidianana ikendretra sy madio izany raha tanterain'ny CENI sy ny gouvernemanta. Asinandria Malala sy Andry Rakoto Malala. Ny zavatra tianay ho marihana zavatra telo ny zavatra tianay ho tenenina. Voalohany aloha mahakasika an'ilay campagne électorale verina satria zay vao nahazo fitenenana. Misy resaka teo hoe pré-campagne etsetera tsy adevitra amin'izany zay fa nenay tsotra fotsiny zavatra tianay ho tenenina. Raha manao hetsika ara-politika ny antoko dia tafiditra ao anatin'ny devoirany zay manao ny atao hoe animation de la vie politique. Raha nandray fitenenana ny olona akaiky ny fitondrana teny hoe mitokana EPP misy EPP BTP ny tenenina teo dia hoe tsy ho vita vetivety mitokana an'izany. Ny anay tena ho tenenina dia hoe alao hiavaka tsara rehefa mitokana EPP hoe en tant que chef de l'administration no mitokana EPP fa tsy chef de parti fa manjary mandika ny lalam-panorenana zay zavatra zay ka miteraka empêchement de la République na tsy ho prononcen'ny ACCR zany dia mipetraka ao anatin'ny subconscience ny malagasy tsirairay zay le atao hoe code de conduite tokony anana ny atao hoe homme d'état sy ny politicien. Faharoa zavatra tena ho tenenina dia ny hoe mahakasika ny acheminement ny voka-pifidianana. Rehefa vita ny fifidianana dia tokony satria voalaza ny lalàna mikasika fifidianana io affichena eo amin'ny velan'ny varavarana bureau de vote ny voka-pifidianana ary mampiantso fivoriam-pokotany ny président fokotany avy eo milaza ny voka-pifidianana isaky ny bureau de vote tao anatin'ilay bureau-pifidianana nisy tao anatin'ilay fokotany. Angatahanay monsieur le président tena moana ny acte réglementaire zany hoe ny décret d'application an'io lalàna mikasika ny fifidianana io article par article ka jerena manokana mihitsy satria raha tamin'ny 2018 dia tsy nisy zay zavatra zay. Misy olona mivonona ny androvotra fotsiny ny affichage zay apetraka raha ohatra ka misy ary zany soratomboka tapitra ny fitenenanay. Ya misaotra président mameno fitenenana isorana nareo CENI aloha zany amin'ny fahavononana mitarika ny fampiresahana ohatr' zao foana tsy misorona zay président miteny mba ho fanatsarana aloha mba atao mirosome tsaratsara kokoa tsika amin'ny fandaminana atao anatin'ny efitrano zay tsy fombanay le mifandrombaka fitenenana fa miandromena fitenenana dia rehefa mahazo vao afaka miteny manoloana nyty resahana rehetra ity pré-campagne ny resahana teo na pré-campagne ny lazantsika azy na animation de la vie politique voalaza ao amin'ny lalàna 2018-008 article 55 paragraphe 3 izy io na ny décret d'application an'ilay izy ny tsy misy ary voasakasakana foana zay tonga eto zay satria efa naheno ny fanasan'ny CENI dia manana sosikevitra aroso ny voalohany dia manana sosikevitra zay zavatra azo ny CENI tanterahana avy hatrany eo amin'ny fahefan'ny CENI mihitsy zany no manatanteraka azy. Dia ny faharoa manoloana ny resaka fanovana ny lalàna sy ny famoahana ny décret d'application efa voalazanay ato daholo ny tiana io hitondrana fanazavana na hitondranay fanampina lalàna na hitondrana famoahana décret d'application mba hiatrehantsika ny fifidianana dia omena ianareo CENI moa zany reto rehefa avy eo reto sosikevitra rehetra reto satria vao mitenanareo dia efa niomany zay hoe aleo alefa le sosikevitra antenainay fa mba ho voaray ho voasoratra ao amin'ilay zavatra ny fampiresahana androany satria tsy ho rampy ny fotoana raha ho vakina eto le izy. Manelalela ny CENI manao an'izao fivoriana zao eto zany dia manararoatra zay président mitaky amin'ny rehetra ny hoe aleo mba hisy fitoniana mialohan'ny fifidianana. Efa firy andro mialohan'ny fifidianana tsika zao dia takinay eo anivon'ny antokotiky Madagasikara nisiny zay fitoniana zay. Ny olom-pirenena dia mila fiomanana ara-tsaina dikan'izay mila mampiseho an'izay fahavonona an'izay daholo na leo anivon'ny gouvernemanta na ny fametrahana famoahana sahady ny daty fiantsoana ny olom-pirenena an-datsabato na ny convocation des électeurs 2 minitra moa ny fotoana nananana dia zay no azo nolazaina androany fa apetraka eo aminareo ny sosikevitra rehetra. Ary manana loatra zay ny manatany
satria ny ataon'ny fisiny gouvernement teto hoe inanaraka no tena antony nanalana ny pièce atao anatin'ny budget stratégique satria voalaza teo ANCRN mateo fa zay mbola tsy resaka an'izay koa fa hoe tena efa misy dia ina ny antony nanalana izy sao natovy an'izay mba halaotana kely ny fisin'izay hoe farany zao namaritra koa zay président ny fanasan'ny zony avona anatrika rehefa mbola misy fampiasana efa nahitana fahatsarana ny fivonina zay nataontsika fa angatahana mba isona fahatsarana kokoa satria midiny ny amidiny zao programme tokony mipatitra isika amin'ny nasefana zao mbola ladika maromaro tokony jerena mino zay hoe amin'ny fotoana manaraka fifampiantsona mba hiatsaratsara kokoa ny fomba fifampiasantsika farany voateto ny taratasy araka izany dia ambom-pionany antoko politika maro ny andro androany atetsy amin'ny seni atazana atao avokoa ireo hampanao politika fatadaza eto amin'ny firenena na ny filoham-pirenena teo aloha izany na ny filoham-panjakana handeha rahantsika atao anatin'reto sary manaraka ireto ny sary ny songadina atetsy amin'ny Novotel Alarby tamin'ity androany ity. Mahafatsika amin'ny roso tsopiko dia mangataka atsika fa tsy manaiky ny fanalefahana ny herin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny pôle anti-corruption ny firaisamonim-pirenena safidy raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity nanapa-kevitra ny ala tsy ho mpanaramaso eo anivon'ny paky anko izy ireo Andomiaratina sy Andry Rakotomalala. Tsy te ho tomponantoka sy iretsikombakomba amin'ny fanimbana ny rafitra efa napetraka momba ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny paka ny firaisamonim-pirenena ka nanapa-kevitra ny ala tsy ho ao anatin'ny komité mpanimbanana na ny CSE comité de suivi et évaluation intsony. Ity rafitra ity izay miantoka ny fampandehanan-draray eo anivon'ny PAK miaro ny fahaleovantenan'ny PAK ary manatanteraka ny fandraisan'ireo mpitsara vaovao andrafitra izany izay irana amin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara. Mikorontana ny lafin'ny fitantanana no nilalana alarana faraika amin'ny 22 tsipika ohatra 5 tamin'ny 10 aogositra 2022 lalana idéalson ka mamotika ireo ezaka rehetra natao. Maro ny zava-doza mety ho aterana izay manohitoina ny fahaleovantena ny fitsarana. Kolikoly no ataontsika fa tsy niady amin'ny kolikoly ary zay le olana ary zay zany tsy te hanome cachet amin'izay zavatra hoe zay le izy raha miditra ao anatiny zay dia lasa manome cachet satria zay anatin'ny comité de recrutement zay no manara-maso ny pôle anti-corruption ary ankehitriny ohatrany hoe objecteur de conscience zay ankehitriny raha mijoro fiarahamonim-pirenena maro samihafa milaza hoe aoka zay hiady amin'ny kolikoly tokoa ve tsika sanao inona zay le fanontaniana tiany apetraka matoa zay miala dia manao antsoavo cri d'alerte zany le izy dia hitanay hoe tsisy vahaolana ntsony raha tsy miova le rafitra. Mifanohitra tanteraka ary tsy miantoka intsony ny fahaleovantenan'ny PAK ny voalazany 7 ny lalàna idéalson izay nanao fandaminana vaovao mikasika ny mpikambana ao amin'ny CSE PAK. Novain'io lalàna io ihany koa ny ho fankakevitra fotsiny ihany ny CSE PAK amin'ny fanapahan-kevitra raisiny. Efa marany koa ny antso natao fa tsy mbola voatendratra amin'izao ny solotena ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny CSM. Misy ny fahefana mpanatanteraka mitsabaka amin'ny asam-pitsarana ka mamparefy ny ady amin'ny kolikoly. Avy amin'ny fahefana mpanatanteraka tompoko.
raha toko mahitsy zany hoe ty fanambarany ity zany dia mametraka manao remise en question natao hoe principe de séparation des pouvoirs zay manana tombontsoa manokana tsy ampadiha le ady amin'ny kolikoly a dia lasa imprégner le système lasa betsaka reo olona dia lasa fanapa-kevitra ny olona zay tsy manana tombontsoa ady amin'ny kolikoly sisa no miatra fa tsy fanapa-kevitra tsika rehetrarehetra zay hoe te hiady amin'ny kolikoly ametraka fankevitra ena ny firaisamonim-pirenena raha iverina ny fiverenana eo anivony komity mpanara-masony pak isan'izany fiverenana amin'ny fomba fiasany komity mpanara-masony pak talohan'ny lalàna idéalson ny fametrana fitsipika anatiny eo anivony komity mpanara-masony pak ny fanekena sy fananjana ny anjarasany vondrona tsiraray ao anatiny ady amin'ny kolikoly indrindra ny fananjanonana tsy misy atakandro ny tsindry azo lena amin'ireo mpitsara ao amin'ny pak Vaovao manodidina ny tontolon'ny fitsarana izay hatrany izay tsy misy mahafitsarana ny fitsarana raha toka tsy tanteraka ny didim-pitsarana hoy ny teo anivon'ny sendikany mpitsarana ny SMM mandroany amanoloana ny taratasy hanavoaka ny prefet Tomasina ny fahasivy volana martsa lasa teo amitaky tsy misy atakandro ny fisintonana io fanapahana tsy natrehan'ny mpampanolalalana io anoho izany any avy eo anivon'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara fanadihadina. Manohitoina fen'ny asa pitsarana eto Madagasikara ary mitondra sakana amin'ny fanatanterana ny didim-pitsarana raikitra ny fanapana ara-panjakana no raisin'ny prefet Tomasina tamin'ny fahasivy volana marsa teo hoy ny sendikany mpitsara na ny SMM taratasina vantana ho an'ny vaditany miasa ho Tomasina saingy marika tsy fanajana ny fahefa-pitsarana no natao tsekena kosa ny fanitsakitsahana ny fientrany tany-tandalana ao anatin'izany ny tokony fanajana ny fisaraha-pahefana sahala amin'izao fandraisana fanapahana ataony prefet Tomasina izao tsy manana fahefana itsabaka amin'ny andraikitra sy asa pitsarana ny solotena mpanjakanao Tomasina satria izany fanatanterana didim-pitsarana fandroana izany dia mbola tandrifina andraikitra ny fitsarana feno eo ampelantanany toy ny mpampanolalalana ambony sy ny toy ny mpampanolalalana fanatanterana ny fanapana izay noraisin'ny prefet Tomasina dia toa midika fanomezana vahana ho an'ireo olona zay sady efa tsy mananjony tsy manana titra amina tany ho an'ireo mpamahatra amina tanin'olona manana taratasy ara-dalàna ary indrindrindrindra fa fanaovana tsinotsinona ny fotoana lanin'ireo olona izay manandrara manoloana fitsarana izany mariana nefa fa ny fanjakana dia nanamafy ny ady atao amin'ireo mpangalatany eto Madagasikara nandritra ny colloque national foncier tamin'ny volana jona 2024 miombon-kevitra ny tokony hitandrona ny filaminam-bahoaka indrindra ao anatin'izao tompifidianana izao ny SMM saingy tsekena kosa ny fanitsakitsahana ny fendry ny tany tandalana tahaka io fandraisana fanapahana io ho hiatrany ny SMM tsy andraikitra ny prefet velively no mandray fanapahana ara-panjakana tahaka ireny ka raha tsy sitona an'io izy misy lalana roa afaka izoranay na izahay tsy maintsy roso manoloana ny eo amin'ny sampany eo anivon'ny fitsarana ihany ho amin'ny fangatana fanafoanana ny zavatra iny fa na koa izahay dia mba manana ny hetsika tokony atao ny SMM hoe rehefa tsisy rarahina le fitsarana tsony zany dia aloha zay mba hitokona kely aloha zay tsy hiasa raha izao nanaovana an'le fitsarana araka izany dia mitaky tsy misy fepetra sy tsy misy atakandro ny isintonan'ny prefet Tomasina ifanapahana no raisin'ny taoriny ny fivorian'ny OMC izay tsy natrehan'ny toy ny mpampanolalalana io ny sendikany mpitsara eto Madagasikara. Fa vao hitsakitsaka tanteraka ny fahalalana manohevitra sy mivezivezy nandritra izay efa taona nitondran'ny filoha any Rajoelina izay efa marefo ny mpitondra eto amintsika ka ny fampiasana ny mpitandro filaminana hatao hery famoretana amin'ireo tsy mitovy hevitra amin'ny sisa no vahaolana amin'ny mpitondra manoloana ny tsy fahaiza mitantana izy ireo fanadihadiana nataony onjalalaina Ranaivomanana sy Mateo Prince. Marikisehony fahalemeny mpitondra ankehitriny ny fampiasana ireo mpitandro ny filaminana anakanana ny hetsika ataony tsy mitovy firehana aminy tsy mipetraka intsony ny fahalalana maneho hevitra sy vezivezy izay sy ho fototra hananany tsirairay nandritra ity fitondrana ity tsy ny mpanao politika ihany fa hiarana izay fanosohosehana ny fahalalana maneho hevitra izay ihany koa ny solombabahoaka porofiny izany ny fandavana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny fitsim-pahapitokisana napetraka izy ireo. Tena marefo izy ka tena marefo izy ary ny olona rehefa milaza hoe za mafy dia efa marefo izy zay ny fampiasana ireny mpitandro filaminana ireny amina anakana ny fanehoan-kevitry ny olona dia efa anisan'ny tahotra lehibe mihitsy ny fanehoana ny fahatahorana
eto amintsika dia tena hita mihitsy hoe fitaovana ny gendarmerie pirenena satria tsy izany no milaza an'izany fa ny seg zany no milaza an'izany hoe ny mpanao politika rehetra te dia manao anay fitaovana ary dia mbola manao an'izany zay dikan'izany zany ny gendarmerie dia ataon'ny fitondrana fitaovana amin'izao fotoana izao a fitaovana mba iarovana ny toerana politika fa tsy fitaovana iarovana n'ilay androm-panjakana. Mpitandro ny filaminana mpandray baiko fotsiny ihany no misy eto amintsika amin'izao ka tsy miaro afa tsy ny tombontsoa manoka mpitondra lasa hery famoretana ny zandary sy ny miaramila ary ny polisy ka adiny tanteraka ny tena asany dia ny fiarovana ny hainy vahoaka sy ny fananany. Iverenantsika kely ny vaovaon'ny fifidianana satria dia zosy andraikitra ny mifidy tsy tokony hovariana fotsiny amin'ny fiatriana ny fiainana andavanandro ny olom-pirenena fa mila mandray andraikitra mbola mitorateo ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana amin'izao fotoana izao. Andomeratina sy atahirinena. Telo amin'ny fitopolo faingo polisy ranjato amin'ny tanjona napetraky ny seni izay avita noratra mpifidy 4 sy 7 sy 10 sy 13 tapitrisa no tratratra amin'izao taorian'ny fikirakirana ny arakajy mirindra mahatratra eny amin'ny 30 sy 7 sy 4 sy 10 tapitrisa ireo takelaka voaray manerana ny distrika rehetra teto Madagasikara. Nisy mpifidy 4 sy 7 sy 4 sy 4 ny soratra anarana indroa taorian'ny fanadiovana ny rindrakajy mandidina ny 12 sy 9 sy 4 sy 10 tapitrisa no isan'ny mpifidy raha ny tatitra vonjimaika navoaka ny seni androany. Mbola mitony fisoratana anarana amin'izao fotoan'izao any tanana ny olom-pirenena rehetra andrainy andraiky ny kanoratra ny anarany. Mbola tsy peratana ny karatra fa efa atao amiko ry zareo zany nameno le kariny iny fa ny amiko le any donc tokony ho vita izy a fa mariniko any fokotany sisa mboany izy fidianana zao e zo ny olombelona rehetra no mifidy surtout président de la République zany hatramin'izao moa zany dia tsy grands électeurs fa ny olombelona rehetra fidy aby ka tsy afaka mifidy ianao raha tsy manan-karatra. Maha-olo-pirenena dia manana zo sika ifidy no zava-dehibe le mifidy zay no tena vonona amin'izay raha ho anahy manokana. Samy azoto daholo e satria zava-dehibe amin'ny tantara-pirenentsika ny resaka fifidianana dia mba tsy isin'ny hoe fanomezan-tsiny lava sy memenina lava dia ianao zany afaka maneho ny safidinao sy afaka mitondra fiovana amin'ny alalan'ny safidinao. Tsy maintsy manana na mahazo ilay dika mitovy na sosy mangamanga iny avokoa ny olom-pirenena rehetra na voasoratra ny anarana anaty lisy-pifidianana. Porofira hita maso izany hanamariana na hitoroana tranga tsy mety na izana tsy izany afaka manamarina ny anarana anaty lisy-pifidianana ny rehetra na misy na tsy misy iny sosy iny. Tsy nisoratana ao anatin'ny lisitra izy zany rehefa tsy manana n'ilay dika mitovy. Rehefa nisoratana tena nanentana imbetsaka kosa zahay ho fatapoko fatapirenena ho hitan'izao rehetrarehetra zao eto Madagasikara fa rehefa soratana ao anatin'ny lisitra ianao dia tokony ho takinao amin'ilay mpanisy mpifidy ilay dika mitovy n'ilay takelaka mba ho anana dika mitovy ianao zany. Indraindray le sosy nomenanao le dika mitovy nomenanao adino adinonao any ambadiky ny tsy fantatro izay nasiana azy ihany afaka tonga ianao tsy voatery mitondra n'ilay dika mitovy fa ao ianao tsara loatra raha tsy ao ianao tsy voatery misy an'ilay sosy vao azo alamina izay raha zay fa ny tena mahazava-dehibe an'ilay sosina ilay dika mitovy iny dia ahafahanao manamarina fa ianao no manana ny fahamarinana ary izahay aty amin'ny senia no manana ny fahadisoana. Ifarana vonjimaika ny 17 aprily izao ny fisoratana anarana anaty lisy-pifidianana raha ny fampahafantarana nataon'ny seni. Afaka manantona fokotany manamarina ny anarana ny olom-pirenena mandritra io fotoana io. Ny raika amin'ny 30 Mey kosa no ifarana tanteraka ny fisoratana anarana anaty lisy-pifidianana. Fantatra fa aorian'ny fitsiriana ataon'ny OIF isy ny fanitsinana antotanisa ataon'ny seni. Farampitso ny fotoana eny Ambatolampy boriboritany fahaenina ho an'ny antoko tiako Madagasikara efa vonona avokoa ny fikarakarana rehetra andraisana ny mpikatroka sy ny mpiaradia amin'ny fotoana io efa mazava ihany koa ny alalana nomeny ny prefecture Andomeratina sy Tahirinena. Nazo alalana avy amin'ny prefecture ny hetsika ho ataon'ny tima boriboritany fahaenina rampitso. Araka izany tsy misy ny fiovana ety Ambatolampy Ambohibao no anatanterahana ny lalonana fifampiarabanana tratra ny taona vaovao. Fanentanana ara-pifidianana sy tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka avy an-toerana miaraka amin'ny filoha marika Ravalomanana. Mahazo mandry von'ny vato ny vahoaka ikaraika malagasy rehetra indrindra famponina ety Ambohimanarina sy ny manodidina fa
nahazo autorisation tsika ahafahana zany a manao ny fiarabana tratrantaona sy ny fanetanana ny vahoaka noratra ny disy mpifidianana sy ny tatitra sy eo atao ho an'ny vahoaka koa dia nisy any mantsy a ny somary ny tataina kely nanana fanahina sao de sanatria tsy mahazo de iady amina emoreka ray zany a fa foanatra eo zany zay a rapitso fa milamintsika ianao sisy no andrasana efa milama sy mipetrapetraka avokoa ny fandraisana rehetra eto zany dia efa maro nanareo no avy a isorana sahady ho an'ny olona tonga ary betsaka koa ireo resy lahatra zay niova fo avy amin'ny antoko hafa koa dia tsy manavaka ny atoko timma zay ny fitazaina azo tamin'ny flora valomanana misokatra ny fon'ny timma ho an'ny olona rehetra ary tsy akanavaka dia manentana atsika zany zay olona kamadio fo rehetra zay olona mitandro ny fihavanana rehetra zany a mba hiaraka isika zany a hiaraka ifaly ary hiaraka indrindrindra fa iaino ny flora valomanana am'izay fanambarana na am'izay teny zay ataon'izay zany a fahatsika miatrika no avy a aoriany etsika isy ny novokena amin'ny tamin'mpihavanana iarahany rehetra ho fanamariana izany fotoan-dehibe izany ka nanolora ny solombavam-bahoaka omby efatra marary ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana nefa variana mamono afo etsero anoho ny taotry ny fanoherana tsy mahagaga raha tahaka izao ny firenena satria tsy misy ny fahaizana eo amin'ny fitantanana ho ny fandarana miara-manonja tamin'ity androanyity sy any any Cyprien-zay avetrany mangovy doalika ny fitondram-panjakana sy ny mpanaradia azy mahita ny fanambarana sy ny firaisakinany mpanohitra aetsika daholo ireo compte faika anaratsiana ny antoko timo sy ny mpikatroka ao anatin'ny antoko anakorontanina ny toedra raha amin'izao ny mpamakafaka politika de zay le problème an'zareo hoe ahoany ty zavatra ty de inona am'izay natao omaly namorona fake news satria reto olona reto zany a de efa ambory efa matahotra de zao nresahana fa misy misandoka ohatran'izao le nanaovana ny Stanley fa misy misandoka ny sarina fa olona ao anaty fitondrana manao an'ity ary efa nanaovana fitarainina foana de sarina zao ntim ny ampiasaina mitaky ny fananganana fitondrana teteza mita fiara-mitantana ny atoko tim HVM MMM RMD maselera ary mitaky hanemorana ny fifidianana fandravana sy nisy ACC ary fanaovana fikonando pirenena hanovana ny lalam-pandreny nidirina amin'ny repoblika fahadimy de ositsika azamba vendrana tena vita namorona sary zareo mety misy hoe marque CRT président Marc Ravalomanana no président de rajonary mampianana prime ministre na vita namorona zao misy ny asa saina be le fanjakana de sady manao fake news hitako ny resy le baria nanamafy ny fitakinana nataon'ireo mponina tao sambava ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara voavidy tetsy amin'ny boriboritany fahenina potika ny sehatra ny lavanilina ny mpitondra nefa manao apimamba io sehatra io hatrany raha loatra le izy a hoe aloha ry zareo no mamihitra ny vidin'ny lavanilina lavanilina hoe io natao hoe produit deodorant zay mampiditra defisy indrindra rehefa ahondrana ho an'ny Madagasikara ary be da be ny olona ny vahoaka no velona amin'io indrindra fa iny faritra sava sy ny atsinanana rehetra iny fampantenana zay nataon'ny mpitondra ny filoham-pirenena hoe ataoko avy teny ny avy dimeny ny vidiny de vamoaka mitsororika le izy satria io ny fiveloman'ny olona zany de lasa ny mpitondra sy ny mpandra razy akaiky ny mpitondra zany a no mitady anao ny monopole amin'ity resaka lavanilina ity Vavao ny fampianarana kosa indray azary lasan-kilabao ny tontolon'ny fampianarana ambony eto amintsika raha tsy ny mpampianatra no mitaky ny karamany dia ny mpianatra indray no mitaky ny vatsim-pianarana tahaka izany ihany koa ny mpandraraha eny anivon'ny anjerimanontolo lasa fiteny eny anivon'ny université mpanjakana ny hoe raha tsy manao fitakiana tsy mahazo valiny iankina ny hoavin'ny firenena ny fampianarana ambony ka mila fanarenana aingana ho ny filohan'ny SSS sampana Antananarivo fanadihadiana Dimapolo isanjato ny karama ora fanampiny tamin'ny tampianarana 24 sy 24 mbola tsy voarain'ireo mpampianatra raikitra eny anivon'ny Anjerimanontolo Antananarivo. 27 isanjato n'ireo mpampianatra vakataira ihany koa tsy mbola nandray ny tampi-karamany tamin'io tampianarana io ary ny tampi-karama tamin'ny tampianarana 24 raika amby 24 ka hatramin'izao azy dia mbola tsy nandraisana raha nambaran'ny filohan'ny SSS sampana Antananarivo ny profesora Samy Grégoire Ravelonirina Androany.
Maro ireo mpampianatra vakatera amin'ny alan-daharana, vokatra io tsy fandraisana ny tampo-karama nandritra ny taona maro io. Ny 10% ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo n'Antananarivo anefa mbola vakatera avokoa, ka hiteraka fahabangana lehibe eo amin'ny fampianarana ambony ny fialan-daharana ireo mpampianatra vakatera ireo. Taky ny CEC Sampanantananarivo ho an'ireo vakatera mba ho aloha faran'izay aingana ny vacation, toy izany ihany koa ny ora fanampy na ny heure complémentaire ho an'ny mpampianatra raikitra, satria efa maro ny mitsokan-daharana amin'ireo vakatera ireo. Noho ny tsy fisitrahana nanomboka tamin'ny tapany faharoa ho an'ny taom-pianarana 8 sy 9 mandraky ny androany andrasana ifatratra zany. Eo ihany koa ny fitakina an'ireo vary mangatsika vokatry ny didim-panjakana anankitelo izay tokony alohan'ny fitondram-panjakana tsy kelikely arakaraky ny fahafahany. Ny mpikambana aza dia te hiteny hoe tohotry ny mbola vacation sy heure complémentaire tamin'ny fitondram-panjakana teo alohany no niraisana hatramin'izay, fa tao anatin'ny firy-taona ho tapitra ny mandany ty fitondrany ty to mbola tsy nisy nandoavana na ny ariary aza. Takin'ny CEC Sampanantananarivo araka izany ny andoavana ny karama ora fanampiny sy ny amoahana ny tampo-karama nandritry ny efa taona mahery izay. Lasa fahalalahana asa ny tontolon'ny fampianarana eto amintsika nefa iankina ny fampandrosoana ny firenena. Fa ny 10% ny mpampianatra fanatanjahantena no feno 10 taona amin'izao fotoana izao, ka afaka 10 taona dia mety tsisy mpampianatra ara-panatanjahantena intsony eny anivon'ny CEG sy eny amin'ny lycée ho ny italian'ny akademia pirenena misahana ny fanatanjahantena na ny ANS androany. Hatreto anefa tsy misy ny fanofanana mpampianatra fanatanjahantena ka tokony anofana sy ampiditra olona iofana eo anivon'ny akademia ho ihany ny fanazavana. Anisy moa androany ny fifanakalozana ny fionana ny fizarana ary ny dinika manodidina ny fanatanjahantena sy ny tontolony izay natomboka androany teny amin'ny foibeny ANS Ampefilo. Fa fandikana ny lalàna amin'ny feny faritra ny université na ny franchise universitaire no nataony mpitandro filaminana teny amin'ny polytechnique Vodivorona Omaly. Akoatra ny fandikana ny franchise universitaire dia nanao fihetsika feno bibina tamin'ireo mpianatra nanao fitakina ihany koa ny mpitandro filaminana raha ny fampafantarana nataony filohan'ny CEC Sampanantananarivo androany. Mpianatra roa no voasambotra ka niakatra fitsarana vokatry ny hetsika fitakina avatsim-pianarana niseho teny Vodivorona iny any Antsiprian zay. Notsindrin'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona ao anatin'ny CEC Sampanantananarivo fa tsy azo ny mpitandro ny filaminana atao ny miditra ao anatin'ny faritry ny université ary eloka ny fandikana izany. Zony ny mpianatra ny mitaky ny vatsim-pianarana sy mitaky ny fanatsarana ny trano fonenany, andraikitry ny mpitondra fanjakana ny mamaly izany araky ny fahafahany. Tsy tokony fanilika andraikitra ihany koa ny avy eo anivon'ny ministera pia sy ny mpitantana ny anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana manoloana ireny fitakiana ataon'ny mpianatra ireny. Meloiny ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny CEC Antananarivo ihany koa ny fihetsika feno bibina nataony mpitandro ny filaminana tamin'ny tovavy mpianatra teny Vodivorona. Indrindra manameloka tanteraka ny fihetsika feno bibina izay niatra tamin'ny mpianatra ka nahatonga faharatrana sy fampiboridanana vehivavy teny Vodivorona. Ao ka mba atao amin'ny ara-dalàna ny fihetsika rehetra mba sorohana ny fihetsika tsy faseho masoandro. Manaraka an'izany dia mitaky ny CEC Sampanantananarivo ny fandoavana farany izay haingana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra ireo, indrindra ihany koa ny fanomoahana ny dra fipanarenana ny toeram-ponenana eny Vodivorona sy ny ety amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra mandranty fianarana amin'ny université miankina amin'ny fanjakana eto Antananarivo, satria izay ny vahaolana hitanay fa mahomby indrindra. Raha ny fampitambavao avy amin'ireo mpianatra dia mpianatra Menadany voasambotra teny Vodivorona nandritry ny hetsika fitakiana nataon'izy ireo omaly. Efa miakatra eny anivon'ny fitsarana ireo mpianatra ireo itolakandro io. Ankoatry ny teny Vodivorona dia mitaky ny andoavana amin'ny vatsim-pianarana 5 volana ihany koa ny mpianatra any amin'ny université Andrianjato Fianarantsoa.
Fatafiditra ao anatin'ireo firenena folo afaran'izay mahantra indrindra i Madagasikara raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena mena anaty fahantrana lalina ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ary tsy manana politika mazava hampiarina analan'ny malagasy ao anatin'izao fahasaranana izao ny mpitondra avy ny Antsiprian zay. Tsy takona fenina fahantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ka tokony hijeren'ny mpitondra vahaolana ny amahana izany. Miaina anaty fahantrana ny ankamaroany malagasy, ny vidim-piainana miakatra izay tsy izy, ny asa tsy misy, ny tsy fandriampahalemana manjaka saika manerana nosy, tsy mazava ny politika mpampandrosoana ampiarina eto Madagasikara, antony mahatonga amin'ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka ankehitriny. Tsy takona fenina intsony ny fahantrana lalina, ny fahorim-bahoaka iaina ny malagasy maro anisa ankehitriny raha toka olombitsy sisa no mahatsiaro ho migoka an'izany fampandrosoana eto amin'ny nosy iombonana izany. Miantso orentany orendanitra ny sesesy Sampanantananarivo fa mila mandiny tena lalina ny mpitondra fanjakana ankehitriny satria manana adidy ary tsy afaka miala amin'izany izy ireo matony firenena ny tafahitsoka ankehitriny. Maro ny olana misy ankehitriny, eo ny olana ara-pitantanana zay mila ovana satria manjaka ny gabraraka. Tsy takona fenina ihany koa ny fomba fanao izay everina fa mahazatra ny sasany. Ny androm-panjakana mikasika ny bianco, ny mpanaramaso amin'ireny le famotsiam-bola sy ny zavatra tsy mety eto an-toerana dia efa mampisalasala ny be sy ny maro ihany. Fa misy olona ampiarana ny lalàna, misy ny olona tsy ampiarana ny lalàna. Tokony masoan'ny mpitondra ialana amin'izao olana vokatry ny fiakaran'ny vidim-piainana izao, ny fampiroboroboana ny fambolena. Tsy hisy fiantraikana amin'ny vidim-bary eny an-tsena fanafarana vary ataon'ny fanjakana no sady mamono ny tantsaha izay mandrafitra ny 20% ny malagasy. Efa tafakatra 50 ariary ny ray kapoaka ny vary eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Betsaka amintsika malagasy no milaza fa tsy misy intsony izany hoe sakafo ara-pahasalamana sy mahavoky izany fa izay hitazomana sisa no atao. Ity fitonana ity no nampijaly vahoaka indrindra ho ireo olo-pirenena sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Feno mpivarotra amoron-dalana ny tanàna. Ny mpivarotra no betsaka noho ny mpividy eny an-tsena. Maritrefy manondro fa sahirana ny malagasy ka mirona amin'ny sehatra ny tsy ara-dalàna ny ankamarony. 50 ariary ny ray kapoaka amin'ny vary izay tsy maintsy vidiana isan'andro. Tsy anasa ny 20% ny malagasy raha ny tarehy marika. Ny vidim-piainana samy manenjika ny tokantrano malagasy. Tsy malala tsy misy ny zaza ao an-tokantrano ka tsy maintsy alamina arak'izay ny zava-misy sy ny vola kely miditra. Hoy ireo olom-pirenena sendranay. Tena lasa crise le vola amin'izao. Ohatrany sy mahalafo misy zany na mivarotra ary. Zara fa mahita misy hoanina zany ao an-trano amin'izao e. Ohatra hoe mivoaka dia miditra dia ohatrany hoe zany ny ilaina androany, hanina androany. Ny vidim-piainana moa zany tena lafo ny kapoaka ny vary zao fa za tsy arivo misy. Ohatra ianay zao kiraro ny amidy ny lefa lasa misonitra be foana zao le valina. Dia nefa ny ankizy zao mila voky. Nefa ny kapoaka kely ny arotsaka satria ny vola arakarak'izay miditra ihany tsy maintsy anaovana anazy eo. Dia na ohatranay zao manofa trano dia na ny ofa-tranonay raha lasa miandry ampanofa amin'ilay tompo-trano izy kokoa matoa mampanofa trano dia mila mivolana izy. Fanodonana trano sao dia nahena ny sakafo hoanina satria lafo be le fiainana dia nahena misy le sakafo ao-trano satria miakatra le izy dia tsy maintsy samy taloha zany. Nafalila zany miseo le saka amin'ny resaresa misy zany vidim-piainana ny sakafo ny okolasy resaresa miakatra daholo satria miakatra daholo ny resaresa. Raha ny antontanisa azy farany dia manodidina ny raika amin'ny 20% ny malagasy no miaina tanteraka eo ambany vahony fahantrana lalina amin'izao fotoana. Ahina mbola hiakatra 70% io raha ny fanamarihana tamin'ny tatitra farany izay nataony banky iraisam-pirenena. Ny 2,7 isan'ireo olona lasibatry ny tsy fanjary-tsakafo dia any amin'ny distrika n'Amboasary Atsimo. Mahatratra 7% amin'ny vehivavy 12 hatramin'ny 7 taona no tratry ny anémie na tsy fampiandra ary 7% amin'ny zaza voateraka no tsy ampilanja noho ny tsy fanjary-tsakafo eto Madagasikara.
Iverenantsika kely ny vaovao hanisy teny amin'ny Novotel Larbita amin'ity androany ity samy mitady fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ny mpanao politika malagasy raha ny nambaran'izy ireo androany miantso ny malagasy tsy hakanavaka ihany koa ny FFKM mba hitady vahaolana eo amin'ny samy malagasy. Asin'Andriamanala Tahirinena. Tsy maintsy isy ny fifidianana amin'ity taona ity raha nambaran'i Pierre Holder mpitondra teny ny gouvernemanta. Raha ny endrika ivelany alony jerena dia mitaky fifidianana madio ihany koa ity minisitra ity. Samy tanindrazana isika rehetra matotonga mifanatrika eto androany. Ary raha samy tanindrazana dia samy eritreritra fa mitsinjo ny isoloana ny disadisa. Ary eo mampitombana ilay hoe hikarakarana fifidianana madio mangarahara ikely eny aty amin'ny fitomoana ary ekena hatrany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Izany ny gouvernemanta dia maneho fahavononany iroso amin'izay mety fiainona rehetrarehetra sy ny fifampinihana rehetrarehetra. Ary raha mikasika ny fifidianana dia mahazo matoky fa ny gouvernemanta dia tsy afaka eritreritra ka tsy ho atao amin'ity taona ity ny fifidianana filohan'ny repoblika. Tsy maintsy ho atao amin'ity taona ity ny fifidianana filohan'ny repoblika. Ary ny daty dia tsy maintsy ho anajara tanteraka ny voalazan'ny andininy faraka amin'ny 50 ao amin'ny lalam-panorenana hoe farafatarany ilazana an'izany dia tsy maintsy any amin'ny 90 andro mialohan'ny fifidianana. Dikan'izany tsy maintsy mialohan'izay ny gouvernemanta no anapa-kevitra ny mikasika ny daty ny fifidianana sy ireo antsy fiantsoana rehetrarehetra anatokosana izany fifidianana izany. Hatreto dia mbola mampametra-panontaniana ny rehetra ny ento-manana eo am-pelantanana seni ka tokony mitsotra ny marina izy ireo raha ampina tsy ny eo am-pelantanana anaovana fifidianana hoy kosa Ihajo Andriananarivelo. Manana mety manana marina ve ianareo hiatrehana ity fifidianana ity satria raha mihaino izahay dia milaza ianareo tamin'ny voalohany ny hoe manana mety manana. Eo nareo membre gouvernemanta milaza fa vonona ny anomehan'izany gaga nefa izay tonga ny volana janoary milaza indray nareo fa tsy ampy ny am-pelantanana dia ataovy mangarahara izy atao masony reto mpiara-miambonantoka sy tsika rehetrarehetra. Antoka iray sy ny filaminana mialoha mandritra aoreny ny fifidianana ny fanarahana ny lalam-panorenana sy ny fandeferana ny ampipo io kosa nambaran'ny filoha teo aloha ery Ratsonarima-Pianina. Constitution antsika dia mipetraka mazava tsara mihitsy hoe tandremo ekeny fa ny fifidianana ny fametrahana azafady ho lahara-pamera ao anatin'ny fomba fijery ny lalàna sy ny lalam-panorenana no antoky ny fitonena. Lalam-panorenana dia mametraka izany mihitsy hoe ireo krizy veriverindreo ankeny dia noho tsy fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana dia hoy izao hoe mila mpandeferina ny ampopon'ny tsirairay. Mila ampandeferina ny ampopon'ny tsirairay mba hibanjinana ny tena tompontsoa ny firenena sy ny tompontsoa ny vahoaka malagasy. Avelao ny olona amory vahoaka ankalalahana fahazasakatsakana hoy Roland Ratsiraka nazo afatra ihany koa ilalatiana Rakotondra Zafy minisitra ny serasera. Voalohany vahaolana mba tsisy ny krizy amin'ny taona ho avy. Alors azafady amin'ny 2023 tsisy krizy amin'ny fifidianana. Monsieur le ministre enao ministre ny amin'ny tany taloha avelao ny olona mamory vahoaka. Avelao io ihany tsy kere amin'ny findana taloha zay nenjera dia mbola ataonao ihany indray izy ankehitriny. Non, maintenant mahazo mamory vahoaka madame Lalatine. Pourquoi? Et moi, on leur tire 25 ans de vie politique, j'ai pas le droit de réunir qui que ce soit. Non, non. Comment dire, nous sommes fidèles, nous sommes zèques, nous sommes animaux. Jamais. Comment dire, nous sommes c'est ce maas. Ça fait quels années il n'y a pas. Tsy samiatrika ity fotoana ity ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian tokony ho izy nefa ny samiatrika ireo mpanao politika hoy Irivo Rakotovao. Iza tokony anasantsika rehefa iteny ny vazaha miaratsiny zay andao zany tsika resaka fa aizy ireo recommandation miverina indray ankehitriny
lay compromis kely samihafa mialatsiny tompony mialatsiny fa fikorontanana amin'ny firenena tsy tonga ho azy ako ary tsisy kelery fa tazatazantsika eny amin'ny faritra iainantsika zany hoe Afrika fa lasa fikorontanana ny fifidianana rehefa tsy ao anatiny izay fiarahana mba mitadiny tsaratsara kokoa fa tsy tonga lafatra koa dia mananteny izay rehefa tofoloha fa tsy ho raisiny seny io hoe tsy matapakatra ve zany ny seny fa raha sitrapony androany dia teo ny fotoan'ny gouvernement satria any aminy fanekena ara-politika ahafahantsika miroso ho any amin'ny tsaratsara koa. miantso ny malagasy sa malagasy ahay fampieno sy fampiresaka kosa ny eo anivony FFKM. gaga raha firenena roa samy kristiana tsy mahita vaholana kristiana amin'ny adiny samy kristiana eto zany dia mitoteo amintsika malagasy piratanrazana gaga raha isika samy malagasy ny tsy mahita vaholana malagasy amin'ny adintsika samy malagasy ka zao fotoana io anatsika izao dia isika samy malagasy no miona eto arakasahana feno zany. fa miaratsy ny fiarahamonina misy eto Madagasikara ary samy matsapa sy miaina izany ny rehetra ankehitriny amanoloana izany indrindra dia manomana fampisehoana tantaran-tsehatra arainkira na comédie musicale ny sevamana ny centre d'évangélisation de Madagasikara izay ho toto-tsaina ny 20 martsa ho avy izao ny antsiprian'izay tateriny onjalalaina raha manana sy mano randria malala. Efa miaratsy miapotika amin'ny fiarahamonina malagasy ony avy amin'ny SEVAM na ny centre d'évangélisation de Madagascar ny fiverenana misotoavina maha-malagasy izay mandala ny fahamarinana no anisany anafany indray any Madagasikara ao anatin'izao fikorontanana miseho eto amin'ny firenena izao miantso ny fahatongavan-tsain'ny olona manoloana izany no isiany votoatin'ny tantara-tsehatra arainkira na ny comédie musicale ho lalaovina etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina. Sarihana ny tanora maro tariana ny fomba anankiray zany io fa tsy hoe mandeha mihaino toriteny fotsiny fa ny zavatra io zany le afatra ny tena tanjona dia mba ahafahan'ny tanora manatanteraka an'le hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza dia io zany mampafantatra hoe ohatran'izao ny zavatra tokony atanterantsika kristiana le niteneniko teo le tantara faharoa toko fito amby dimy faefatra amby folo eo ary io moa zany resaka fanahy dia Andriamanitra no miasa amin'ny tontolo fanahy tsisy hoe éducation civique le izy fa Andriamanitra no manipirisika ny tsirairay avy mihaino an'ilay fitoritena an-tsehatra zany atonga sainantsika ny rehetrarehetra zany io hoe sao dia tsy mety le zavatra ohatran'izao mahatonga ny fiainako tsy mandeha tsisy fitahiana sy fanambinan'Andriamanitra atonga saina zay mihitsy ny tanjonay dia mihoatra ravitra amin'ny éducation civique zany hoe prise de conscience izy hoe tonga saina hoe zaranga atahotra an'Andriamanitra tsika malagasy man tsy fantatra taloha hoe tanomby mivadika tsisy maka. Ny tanora ny tena ianto efa niafatra amin'ity seho an-tsehatra arahikira ity izy ireny izay maro anisy eto amintsika na izany aza nefa dia samy azo no anjarany avokoa ny sokady sy taona rehetra mandritra ity seho ity. Eo amin'izay vaovao ny kolotsaina izay hatrany zanankalaza sy niara-ny fetiny taom-baovao malagasy tao Mahajanga voalohany ireo foko 12 hamandrafitra ny faritry Boeny izay nahitana ny mpanjaka ny Boeny sy ireo fikambanana maro ary sekoly avy amin'ny faritra samihafa samy mamonjy ambiasa Mahajanga. Anisan'ny faritra rehetra dia tao anatin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ihany koa teto anatin'ny faritra Boeny. Teto Mahajanga voalohany no nanaovana an'izany fankalazana ny taom-baovao izany. Hita teto avokoa ireo foko rehetra 12 nandrafitra ao anatin'ny izany taom-baovao malagasy izany. Ny tanjony fikambanana sy izahay rehetra mijoro eto dia ny anandratra indray ny kolotsaina malagasy indrindra fa ampafantatra ny olona fa manana an'izany taom-baovao malagasy izany isika dia ny eo anelanelany martsa sy avril zany hoe tsinam-bolana voalohany mialohan'ny pasika no antsoina hoe taom-baovao malagasy. Ary isan'ny nazo tombony tamin'ity fankalazana ity ihany koa ireo mpampianatra izay mampianatra amin'ny sekoly na miankina na tsy miankina fanjakana mba entina hanomezana ny vaovao sy mahakasika fahafantarana izany taom-baovao malagasy izany. Ao anatin'ny fampianana ny fivoizana ny fiainan'ny mpianatra maha malagasy azy ny fankalazana taom-baovao malagasy tamin'izao satria ao anatin'ny taranja malagasy ny riba ary fototry ny fanabeazana ny fahalalana ny fototry ny soatafina malagasy.
anisan'ny voasa teto ihany koa ny ampanjakabe miboing sy mpiaray masaminy tsara moa no manamarika fa ny afara tamin'ny nofikena amin'ny tampihavanana izany fankalazana ny tia tambavao malagasy ity vary no tondrana tantely moa izany. Anjatony mahery ireo maratra sy voasambotra ho malalaka misy tamin'ny fihetsiketsehana tao Frantsa misy ny fihetsika tsy mendrika manamafy ny fifandonana ataony antoko havanana ka mahatonga izao hetsika tsy misy fiafarany izao ho ny ministry ny ati-tany Frantsay raha nitafa tamin'ny mpanao gazety sy avitra Solonebe Mathieu Prince. Tanàna maro no manamafy ny fihetsikehtsehana ao Frantsa manoloana ny fanoherana ny fanavaozana ny fisotrondronono. Mazava ny fitakiana tsy fanekena io fanavaozana ataon'ny filoha Emmanuel Macron io. Ho an'ny ao Paris tapaka ny lalana fivarotana maromaro no mikatona ary misy mihitsy ny fandorona ireo sasatsasany raha ny fitarainana. Miamahery vaika hatrany ny fifandonana eo ampitandro ny filaminana sy ny vahoaka. Nilaza ny ministry ny ati-tany Frantsay fa avy amin'ny antoko havanana no maniraka ireo miteraka ny zava-nitranga amin'izao fotoana izao na eo azy ireo tena manao ny fitakiana ho hatrany ny ministra. Ho an'ny tao Bordeaux dia nidonaka mihitsy ny manoloana ny lampantanàna. Rakotra tifitra bomba mandatsa-dranomasy tifitra rano ny tao Rennes sy Lille, Strasbourg ary tao Nantes. Raha nitatitra androany dia 7,700 ireo voasambotra ary 2,700 ny naratra. Na eo azy io atotanisy io dia tsy mihemotra ny fihetsikehtsehana fa mihamafy hatrany. Miantso ny tohizany fihetsikehtsehana hatrany ny fiombonan'ireo sendikaly manoloana ity fanavaozana ny fisotrondronono ao la Frantsay ity. Dia ny vaovao ny marisaka iraisan'ny pireneny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy anonetiko nakatona indray ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ireo teknisianina sy mpanao gazety rehetra niara-nisa lahy nanatotosa izao fampalalam-baovao izao aorian'izao fa fampalalam-baovao izao moa no anarainao ny fandaranahona marina sy nisy global news aorian'izay kosa ny oronan-tsarindra miseho fa mitondra ny lohateny hoe Elfest ny sampana fampalalam-baovao mamefotoananao amin'ny rahampitso indray velomary tompoko.